Tantara vaovao indray zany no hoentin'ny Robusta tontolon'ny baolina kitra manomboka izao rehefa ny ara-dalana nandritra ny fotoana maharitraritra ihany tao anatin'izany ekipan'ny AS Adema. Tsara marina raha izay zavatra vitan'ny Adema izay na manam-bola tiana izay niarahany tamin'ny mpanazatra Robusta dia azo lazaina hoe nanana vokatra tsara ihany ny AS Adema na dia teo aza izay hoe fialahana izay amin'ny zavatra toy itony moa dia mety betsaka ny zavatra manodidina ny ao anatin'izay fanoloana mpanazatra izay na fialan'ilay mpanazatra any ivelany ihany dia tsara hitatsika ombenombeny fa dia matetika mihitsy misina fiovana mpanazatra izay ao anatin'ity tontolon'ny baolina kitra izay. Izay ny amin'iny fa raha tsaivina mofo dia tamin'ny faran'ny herinandro ny pakahiny no nitanterahana tany Kariotany ilay fifandanana Critérium National des Jeunes ho an'ny latsaky ny 20 taona nibatany ambara tamin'izany ny ekipana Analamanga. Ansotra ireo ankizy nabatany ambara ireo ary ny avy eto amin'ny ligna Analamanga tamin'ity herinandro ity fakasitrahana izay ny ampy fampahirezana ihany koa. Amboara voalohany ho an'ny ekipa voafantina Analamanga ity azonareo ity hatramin'izay ny tantanako azy ka fisaorana betsaka no atolotra nareo sy ny ezaka vitanareo. Io no teny fisaorana nataon'ny filohan'ny ligna Analamanga ho an'ny taranja baolina kitra raha anandray ireo ekipa tena Analamanga izay niatrika ny fifanana baolina kitra ho an'ny sokajy latsaky ny 10 taona na ny Critérium National Jeune natao tany Carion farany teo izy. Tsy ivona fa ny ekipa Analamanga voalohany voahositra ho tomponaka tamin'izany rehefa nandresy ny ekipa Analamanga faharoa teo amin'ny famaranana. Manoloana izany ezaka goavana nataony reto ankizy reto izany moa dia nampanantena ny anome fampirisihana mitetina efatretsy ariary ho azy ireo ny Alpha torak'izay ihany koa dia notolorana 5,000 ariary tsirairay Iliva sy Mamody ary Navalina izay nanazatra ireo ekipa Analamanga ireo. Ity farany izay anisan'ny fanazatra songadrindrina tany Carion na dia mbola tanora vao eritreriny azy. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana ny ligna Analamanga ny ambara goavana azon'izy ireo tamin'izany fifananana izany. Mpilalao 20 amin'ireo 20 voasafidy hiatrika ny fampivondrona voalohany atao any Mahajanga ho an'ny ekipa pirenena latsaky ny 10 taona dia avy eo amin'ny ekipa Analamanga avokoa.